Romanina toko fa 10 Romanina toko fa 10 ny andininy fa 3 10 3 de raha atsika mamaky mafia raha atsika mamaky somary miadana zany tenin'Andriamanitra zany ry havanao amin'ny anaran'Jesosy ary Andriamanitry ny fanantenany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina indray mandeha farany hoe ary Andriamanitry ny fanantenany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Fantaniana ry havana apetraky ny tompo mazava amintsika fiangonana amin'izao marina izao dia hoe mino an'Andriamanitry ny fanantenana ve ianao. Tsy hoe mino an'Andriamanitra ve ianao fa mino an'Andriamanitry ny fanantenana ve ianao. Mino an'Andriamanitry ny fanantenana ve ianao. Ny atao hoe mino dia hoe io le mino fisian'Andriamanitra fa mahafantatra azy ho Andriamanitry ny fanantenana zany hoe manana ny fanantenana ary matoky an'izany Andriamanitry ny fanantenana zany ve ianao ao amin'ny fiainanao. Matoky an'Andriamanitry ny fanantenana ve ianao ry havanao. Ato amin'ity Romanina 10 ty ny fanantenana dia anaran-javatra fa tsy hoe matoanteny manantena tia fa le fanantenana dia milaza anaran-javatra ananana na tsy ananana. Ohatra misy olona zao tsy manana fanantenana lozan'olo tiana dia mamono teny izy satria tsy manana ny fanantenana ao anaty. Misy olona voadonany fiainana dia mivarolavo miboboka toka sy ny zavatra madomena satria tsy manana ny fanantenana ao amin'ny ao aminy. Zay le hoe fanantenana eto. Andriamanitra no tompony zany fanantenana zany rehefa miteny ny soratra masina matoky an'Andriamanitry ny fanantenana ve ianao. Manana zany fanantenana zany ve ianao. Ny apôstôly Paoly ry havana dia nanana zany fanantenana zany tao aminy ka na dia tany am-pigadrana izy nanora ny epistily ho an'ny Filipiana izay antony hoe epistily ny fifaliana na hoe épître de la joie. Nanana fanantenana izy miteny izy na mpianatra atsika izy hoe mifalia manakariva fa tsy hoe migadra ianao dia manjonitra ao. Zay le izy matoky an'Andriamanitry ny fanantenana ve ianao. Raha matoky ny Andriamanitry ny fanantenana ianao ry havana dia ny fahamarinana voalohany dia zao hameno anao amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra izy. Hameno anao amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra izy raha mino azy ianao. Inona moa ty fifaliana omeny anao ty ry havana. Tsotra be io fifaliana io. Fifalian'ny olona mahafantatra fa io Andriamanitry ny fanantenana io efa nanangana azy ho zanaka dia fifalian'ny zanaka mahatsiaro hoe ankonan'ny rainy ankonan'le Andriamanitry ny fanantenana ry havanao.
zay io fifaliana io. Ary amenao ihany koa izy amin'ny fiadanana. Fiadanana hoe fiadanan'ny olona zay vita fihavanana amin'Andriamanitra. Alatsina amin'ny teny frantsay, le olona ampitoerin'Andriamanitra en paix, satria nanao la paix, ny havana, ny se réconcilier tamin'Andriamanitra. Ianao aza manantena iainana zany fiadanana zany havana. Raha ohatra ianao mbola tsy fihavanana amin'Andriamanitra, raha mbola hoe manohy an'izao fomba anao hoe kristianina ara-pomba anarana isalorana fotsiny maha-kristiana, tsy haina fiadan'ny tompo ianao ry havanao, tsy hiaina fiadanan'ny tompo. Non. Fa dia izay, raha mino ianao an'io Andriamanitra ny fanantenana io ry havana, dia hameno anao izy amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra. Mahatsara le fampianaran'ny apôstôly, tsy miteny izy hoe hanome anao fifaliana, tsy miteny izy hoe hanome anao fiadanana, fa hameno ny fonao sy ny fanahinao amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra. Ary raha mbola tsy mazava zany, dia ozy izy hoe hameno anao amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra. Ho feno fifaliana sy ho feno fiadanana mitafotafo ny fonao, ny fanahinao, ny fiainanao. Raha mino ianao, raha matoky ianao, raha manaiky ianao an'io Andriamanitra ny fanantenana io. Le hoe manaiky ry havana dia zao, matoky azy ka ninona tendreno dia ekeko firisike no tena hoe manaiky anjambany sy zavatra alahany ho atsika. Zany ny lehilahy, zany ny vehivavy miaina tahaka ny olona fanekena, ka manantena le vokatry le fanekena hoe fiainana sy fiadanana. Fa raha ataonao tenjery fotsiny io havana, tsy haina zany fiadanana zany ianao. Napietsi-po hoe le hira 75 ny raina teo, dia rao io zaza io obio fa tomponao io tomponao io, fa tsy le ohatra le petit Jésus any amin'le crèche be dia be loatra ny kristianina mino le petit Jésus. Tomponao io, ekenao ve io zaza io ry havanao? Ekenao ve io zaza io? Miandrainao anaiky Andriamanitra. Ary zay le asa fanatony ty fiangonana ty, le Salamy 112 teo, dia niteny hoe fanekena nataon'Andriamanitra teo ke, ka hoe nahoriny ho mangizay. Ianao ve zany? Nahoriny ho mandrakizay, ary tsaroviny mandrakizay zany fanekena zany. Fa tsy tanteraka aminao ny fiainana sy ny fiadanana, dia ianao tsy tanteraka, tsy mandeha arak'izany fanekena izany. Izany ny fahamarinana voalohany, raha minao, raha mahatoky ianao, raha hoe mamela Andriamanitra ny fanantenana hanjaka ao am-ponao ianao, dia hameno anao amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra izy. Fahamarinana faharofarany dia zao havanao. Dia ngaveritsika avakina le 112 ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fanantenana anye hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Raha mino an'Andriamanitra ny fanantenana ianao, izao ny zavatra hitranga, ny fanahy masina havanao hampitombo anao amin'ny fanantenana. Raha mino an'Andriamanitra ny fanantenana ianao, dia hoe ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina hampitombo anao amin'ny fanantenana. Mahavariana le tenin'ny apôstôly Paoly
famarinana voalohany angatsy hoe amenontsika izy. Amenontsika izy. Zany fikasana. Fa fantatry ny apôstôly tsara ny akelin'ny finoako sy ny akelin'ny finao. Fantatry ny apôstôly tsara ny falementsika isan-karazany. Ary dia azo lazaina hoe mbola nofinofiany ho azy ho anao. Zany ho fenona amin'ny fifaliana sy amin'ny fiadanana zany. Fa maro-po amintsika izy. Misahirana ho antsika izy, misahirana amintsika izy. Dia mbola miteny izy hoe raha mino ny Andriamanitry ny fanantenany ianao, dia ny herin'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina hampitombo anao amin'ny fanantenana. Rehefa jerena tokoa ry havana zovan'ny fotoana iainantsika izao, dia tena hoe ilain'ny olombelona, na izy na nianatra na tsy nianatra, na manana na tsy manana, ilain'ny olona zany fanantenana zany entina miatrika izy fiainana lalovantsika zay havana. Ary mazava-dehibe hoe Andriamanitra ny fanantenana aniraka ny fanahy masina hampitombo ny fanantenana antsika. Dia izao jereny ny situation misy atsika ry havanao, situation misy anao, fatan'izany situation zany. Fa raha matoky azy ianao dia ao anatin'izany situation zany hampitombo ny herin'ny fanahy masina, hampitombo ny fanantenana ry havanao. Tsisy situation hoe ao amin'ny fiainantsika ka sarotra loatra ho azy. Tsisy situation amin'ny fiainantsika ka nanapoka azy tsy nampozina. Ny ampitsinao io, raha pitso latsinainy, efa fatany. Afaka apitsinao, efa fatany. Ny toetranao 1er janvier 2020, efa fatany. Fara fofonainao ity tany, efa fatany havanao. Fa ianao tsy malala, fa ianao mety mitaintaina, ianao mety miororo, ianao mety be fanontaniana. Ozy izy ny tompo hoe anatin'ny situation rehetra zay ampahalovako anao, dia tomboko amin'ny fanahy masina ianao, amin'ny fanantenana ianao noho ny herin'ny fanahy masina. Ary afaka matoky an'izany Andriamanitra fanantenana zany sika anio rapitso isanandro afaka matoky an'izany Andriamanitra ny fanantenana zany sika. Fa izy no efa niteny amin'ny Jesosy Kristy hoe za momba anareo isanandro ambara-pahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Za momba anareo isanandro ambara-pahatonga fahataperana zao tontolo zao. Anatin'ny tsy fisina, anatin'ny fahoriana, anatin'ny fizahan-toetra, anatin'ny tafio-drivotra isan-karazany, eo anilanao izy ry havanao. Ary ireo épreuve isan-karazany ireo zay andalovany ianao, mba fitiavany ianao, izany toetranao, ary ampitombony ianao amin'izany fanantenana zany ry havana malalo. Zany dikan'io épreuve tsy misy farany ao amin'ny fiainanao io. Mba tiany ianao ho tonga saina hoe misy herin'ny fanahy masina en réserve ange ho anao hoe ao aminao hoe misy herin'ny fanahy masina en réserve ho anao, misy herin'ny fanahy masina stocké ho anao. Fa miandry anao iantso izy, miandry anao iantso vonjy izy. Dia ampiasain'izany herin'ny fanahy masina zany hampitombo anao amin'ny fanantenany havanao. Ary averina indray matoto amintsika zao teny zao, tsy tiany tompo ampahafantarana antsika hoe tsy possible zao fiainantsika zao raha tsy misy ny fanantenana avy amin'ilay Andriamanitry ny fanantenana. Izy ny tompo ny fanantenana, ary izy no iantefan'ilay fanantenantsika koa. Hoy izy mitoroteny sady source le fanantenana izy, source avy objet le fanantenana. Any amin'ny ansika ny hoe afaka mitady fanantenana. Mijery amin'ny fiainantsika ry havana, mijery amin'ny fiainantsika tsotra be nge le fiainantsika. Atombo amin'ny fiainan'ny tokantrano, mijery ny vadinao ianao,
firy tomaty zay tsy mety miova, tsy mety miova. Dia mieritreritra divorce ianao satria tsy mana fanantenana. Mijery ny zanako ianao, klasianao izay tompony ditra mamifo ianao satria tsy manana fanantenana. Fa raha ohatsainao ty Romains 15:13 zay hoe naratsika tsenjy ty rehefa avy eo, dia ireo itokantranonao io ankonanao io sehatra tian'Andriamanitra ampiasana zany herin'ny fanamasiny zany hitombonao amin'ny fanantenana ry havana. Mijery ny hoavitsika fiangonana ry havana, no amin'ny fiarahamonina malagasy. Dia nitsika angamby ny resabe momba n'le hoe rindratsary natao tany am-piangonana, ahitana lehilahy manambady lehilahy, mampiorokototra mieritrerana, mampiorokototra na le pastera na le mpitondro fivavahana nameana zany atao ao amin'ny fiangonany ary. Fambara ve zany? Fa zay mantsy le tontolon'ny mpakanto koa ampiasain'ny mpanao politika amin'izany. Fambara ve zany fa miaingany enanany ny fampielezana sy ny famarinana, fanambadian'ny olona mifananahana, zany ve ny dikan'izany ry havana? Hinanao ataontsika eo anatrehan'izany matokily Andriamanitry ny fanantenana, matokily Andriamanitry ny fanantenana. Sy anomenao ny herin'ny fanantenana hitombonao fanantenana hoe non, tsy hanana toerana ato amin'ity fiangonana ity ary eto amin'ity firenena ity, zany homosexualité zany. Tsisy manilika ny homosexualité eo, fa tenina fotsiny hoe rahalahy, ranabavy, raha miziriziry amin'ny homosexualité io ianao dia diso lalana ianao ary tsy andova fanjakan'ny lanitra ianao araka ny ambarany soratra azy. Na ny herin'ny mondialisation mitambatra azy, tsy haresin'ny fiangonan'Andriamanitra ry havanao. Ilany fanantenana zao fiaina zao. Maka gazety ry havana, maka ny toera tanora eny Ankatso, mikatso ny fianarana, grevy. Za tsy mety amin'izay hoe avela le grevy, fa eo amin'le toeran'le tanora no mitoran'le mpianatra manao grevy, sofa manana le Andriamanitry ny fanantenana sika ry havana. Zany menieriny fanamasa hitontsika amin'ny fanantenana hoe tsy ho grevy io, tsy ho fikatsony io, tsy ho risky ny any blanche io, ny tompony teny farana. Fa le Andriamanitry ny fanantenana zay efa manahevitra hiverana ny université sy ireo tanora reo ry havana, manana ny fiadanana sy fanantenana. Raha mahatoka le Andriamanitry ny fanantenana izy. Kasika ny fiainam-pirenena ry havana, ainga tany amin'ny ankonana, tany amin'ny tokantrano, fiainam-piangonana, fiarahamonina, tendray-mbava eto amaranana momba firenena. Maka ny anaty gazety ianao, mihaino ry zareo avy ny organisation de la société civile ianao, dia te hitomany ianao te hitomany. Rehefa mahita azy miteny hoe le hoe nouveau code minier, tsisy mangarahara ary tsy azo anka le nouveau code minier eo raha hoe ampandroso de façon durable amin'ny développement durable ty firenentsika ity, zay tena manan-karena raha rena kibotany no resaha. Kivy ianao fa sofa manale Andriamanitry ny fanantenanao ary tsy vaovao amin'ny code minier ohatran'izao io, fa manana zay hevitra iverana ity firenena ity ianao. Tsy mazava le code minier ampandroso, tsy mazava makaisa le revenu fiscaux sy ny karazana, tsy mazava le code minier ny amin'ny hoe fikajiana ny environnement sy ny social etsetra. Tsisy manao politika eto, fa laza fotsiny hoe mila fanantenana ary mila ny Andriamanitry ny fanantenana. Isika miakavy ry havanao, raha te hamoy fo, raha te isan'izay nama inona zay mihemotra.
raha ny marina ry havana ty texte tia vavaky ny apôstôly Paoly izy ty miteny izy hoe ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra dia zao no afatra ho antsika ary ahafantarana rehefa feno fifaliana feno fiadanana tombo amin'ny fanantenantsika raha zany marina za tsy hainao ry havanao dia mamantatra olona anankiray zao hoe tsika mbavaka taka ny toran'ny Paoly apôstôly ambaka ny Romanina toran'ny Paoly ambavaka isizay hoe zanany rehetra ho avy rehetra tapony hevitra ry havanao ho mariky ny fahafantaranao hoe miaina fiadanana ianao efa feno fifaliana sy fiadanana ianao amin'ny zavatra mamantara olona ray dia tapony hevitra androany 2 décembre hoe io dia hoentiko ambavaka satria fantatry loatra ny fiainany ary tena mila le fanantenana avy amin'ilay Andriamanitry fanantenana izy ho aminareo fahasoavan'ny Tompo amen.